manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika rehetra ho ampitombona amintsika ny fahasoavany antsika izay manaraka an'izao fandaharana izao. Tia ampahery anao satria raha ny tenako no ambarako raha ny mombana amin'ny fahalalako dia fantatro sahady fa voafetra ny fiatraikany. Ny fifaliana atao anatiko dia izao, rehefa ambara ilay teny fiainana tsy miverina ny mitombo izany raha tsy fahambinina amin'izay nanirahany azy. Taka ny ranorana mirotsaka amin'ny tany, mamoto ny tany ka mampahavokatra azy. Dia noko fahazaiko ilay teny fiainana, hampahavokatra fiainana be dia be eo amin'ny fiainanao. Androantsika dia resaka zavatra anankiray ilazan'ny Jesosy Kristy ny tenany dia ampifandraisa amin'ny zavatra hitantsika andavanandro ary tiantsika velonatsika dia ny mofo zany. Androany no hevitra zany dia hoe izao no mofonaina. Lay voalohany tamin'ny omaly dia hoe izao no izy. Milaza zavatra manontolo zay. Eto hoe milaza zavatra manokana ny tombo. Izao izy no mofonaina. Izay mihinana ny nofoko dia hanana fiainana mandrakizay. Zava-dehibe ny fiainantsika zanak'olombelona ny sakafo. Ary averena kely ny tantara dia izao. Talohan'io dia mitantara ny filazantsarany jaona ny amin'ilay fahagagana nataon'i Jesosy Kristy tamin'izy nampitombo ny mofo sy ny hazan-drano, ahavoky olona amanarivony. Nefa dia mofo vitsivitsy kely, mety zara fa ahavoky olona ray na roa na telo, nefa dia nampitombon'ny tombo zany dia voky ny olona ny lehilahy fotsiny nefa manarivony. Any hoe raha isaina koa ny zaza-mambehivavy dia efa manaliny zany ny olona nofokisana zany mofo zany. Dia avy eo mitady an'i Jesosy ireo olona ireo. Dia izao mitenin'i Jesosy hoe mitady ahy ianareo tsy noho ny amin'ny famantarana fa noho ny nananareo mofo ka voky ianareo. Eto zany dia anambara zavatra lehibe aminao ny amin'ny resaka kristianisma. Ny tena tiany Jesosy hanananao dia tsy vahaolana amin'ny zavatra andavanandro fotsiny. Eny tokoa miditra an-tsehatra izy amin'ny zavatra andavanandro, fa tsy izay ny tena zavatra lehibe. Izay ny antony tsy dia hanambarany firy aminao ny amin'ny hoe fahagagana. Izay mino fa Jesosy Kristy dia mpanao fahagagana izy, mpanasitrana izy, mitahy izy. Fa tsy izay ny tena zavatra lehibe, fa ilay zavatra faratampony no ambara dia izao. Tsy ilay mofo nohanina androany dia voky, fa noana afaka ora vitsivitsy avy eo dia tsy maintsy hitady hafa indray. Tsy ilay mofo izay voafetra fa tsy maintsy afangaro. Za zao raha mangataka mofo aminao, rehefa mba miantrano any aminao dia zao raha mangataka mofo dia aza mofo tipaina fotsiny mena. Iny zany le karazana mofo tsy ampy, tsy maintsy ampiana lasary, tsy maintsy asiana kely sambosa ao anatiny, asiana zavatra betsaka ao anatiny. Lasa tsy mofo tsony ary ny antsoina azy fa lasa sandwich sy ny sisa sy ny sisa. Dia raha menao an'ireny McDonald be reny vao mainka tonga matetika any aminao tsy kely moa iny. Fa eto ilay mofo dia mofo feno mba nome fiainana be dia be ary fiainana mandrakizay anambaran'ny Jesosy Kristy ny tenany. Zany eo izy ilay tena mofo. Raha mihinana ianareo, mahavariana miteny an'izany. Nisy taona ny jiosy sasany rikoriko mihitsy hoe rehefa niteny Jesosy izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay, dia nisy nyresaka ahoana koa ary zany, dia hihinana ny nofon'ilay io sy sotro ny ran'ilay io va isika. Dia hoy Jesosy hoe nofo tsy mahasoana inana inona fa ny fanahy no mahavelona. Ny teny izay nambarako taminareo dia fanahy sy fiainana. Miditra koa tsika re tamin'ny andron'ny Mosesy hoe Andriamanitra mantsy azy hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ny mofo dia milaza sakafo. Ny sakafo tsy ho an'ny vatana ihany. Eto dia mba ho anao rahalahy malala sy anabavy malala mitoro ny filazantsara.
raha milaza zavatra voafetra fotsiny ianao dia ohatry ny mitaizan'ny olona ho be kibo ara-batana fotsiny. Ny fitombon'ny kibo dia avy amin'ny hanina zay voafetra, fa ny fitombon'ny fanahy dia avy amin'ny hanina tsy voafetra fa mandrakizay. Dia tsy inona zany fa ny fanambarana any Jesosy Kristy. Izy manontolo, izy amin'ny maha izy azy ary miasa maharitra tanterahany amin'izay rehetra mino azy. Mofo dia sakafo. Ny ilayntsika tsy sakafo ny vatana ihany fa sakafo ny fanahy, ny sakafo mahisika amintsika. Eto dia tsara koatra ny hitako maso Davida ny teny hoe Jehovah mpiandry ahy maitso, izy mitondra ambony ny fialan-tsasatra, izy mamelombelona ny fanahiko, izy mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Ireo mandeha lolotsika mamelatra latabatra eo amin'ny loko, resaka sakafo. Dia avy eo ny kapokako feno dia feno, resaka sakafo. Entiko fahasoavana sy famondram-pono anaraka. Ohatra mahatsiaro antsika rehefa mivahiny amanolontsika diositsika fiadanana ho an'ny tompotrano hoe vokytsika amin'iny, mankasitraka tsika. Ohatra koa ny ilay tenin'ny Davida, mankasitraka anao Andriamanitra, fa ny kapokako ataonao feno dia feno, ka dia fahasoavana sy famondram-pono anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Dia toetra an-tranon'i Jehovah andro lava. Jesosy Kristy ilay mofinaina. Ao ireo fihinanana an'ilay Jesosy Kristy amin'ny mamofo azy. Mandray zay le finoana, mandinika, sambatra ny olona raha ny tenin'i Jehovah misaintsainy mandrakariva. Ary Jesosy Kristy iny le teny, izy le tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Dia nitoy ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Dia io teny tonga nofo ny laza amintsika hoe zany mofinay, mofo manala ny anoanana, mofo manome fahafampo, mofo mahatonga anao rehefa avy eo mahazo fialan-tsasatra. Tsarantsika hoe voky izy dia natory. Ianao koa rehefa voky an Jesosy Kristy anao amin'ny lalan'ny tenin'Andriamanitra saintsaininao, amin'ny lalan'ny tenin'Andriamanitra zay dinihinao, amin'ny lalan'ny tenin'Andriamanitra raisinao, amin'ny alalan'ny fiainanao n'iny teny iny, avy eo mahazo fitsarana ianao. Zay le voky izy dia natory, mahazo fitsarana. Fa raha anao ny vatana hono dia mivezivezy ny fanahy. Dia zay mahatonga an'io rehefa tsy ampy ao anatinao le teny fikasana, rehefa tsy mihinana lay tenin'Andriamanitra ianao, dia ohatra mihevaeva ny fiazana mahatonga ny kristianina indraindray falibe ny alahady, dia voalahady ariva ary dia efa hafa sahady, dia efa miovatra amin'ny fomba fiteny rehefa latsinainy, dia tonga ny talata dia grobaka amin'iny fotoana iny, dia larobia ony tsy mivery nefa miteny aminao za miandro larobia fa miverena ndray amin'le tenin'Andriamanitra. Izy mofinaina, izy ny sakafontsika, sakafo mahavelona, azahoantsika hery. Aza tehiteny aminao, hitanao reny atleta le mpanao fanatanjahanteny reny dia mila mihinana mofo mihoatra noho ny olona hafa rehetra. Afaka miazakazaka be izy hoe dia gaga ianao hoe fa hono ty olona ty, zao segondra fotsiny ny avy tamin'ny 100 metatra, fa hono ty olona ty, izy a mavita ama-kilometatra maro azakazaka, tsy kisendrasendra zany, mpihinana mofo be reny, ty avita azakazaka be fa ianao. Jesosy Kristy le mofinaina, mahavelona, manome fiainana mandrakizay. Tsara ny manana fahalalana ara-tsaina, tsara ny mahafantatra araka ny teny fantarina ny zavatra rehetra, tsara koa mandinika zavatra isan-karazana maranako azy. Amin'izao vaninandro tsika dia mandre faminaniana, misy an'izao misy an'izao misy an'izao, misy fanambarana be dia be enitsika amin'izao ny amin'izao. Izy ny tenin'Andriamanitra fantarina zavatra rehetra azony mafy zay tsara. Tsy haintsika ny mamantatra an'io amin'ny saintsika fotsiny, fa ny sain'i Kristy, fomba fijeriny Kristy, zany dia hitantsika ao anatin'ny fifandraisana aminy, ny fibanjinana azy, fifantohana aminy. Dia hitanao mamelombelona ny fanahinao tokoa izy, ary mitarika anao amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana. Zany ny mofinainao izy. Za itsy ny teny hoe anisan'ny mofinaina, itsy ny teny hoe misy mofinaina maromaro mifandimby tao anatin'ny fotoana maro.
izy koa tsy niteny hoe io rangazy mitory aminareo io mofinaina io tsy ho jesosy za zao zay izy za ny mofinaina zay mihina ny nofoko dia manana fiainana mandrak'izay masotoy ianao mandraisa foana amin'i jesosy tsakotsako ny teny dinio ny teny dia andramo mampiatra ny teny miaina le teny zareo le teny zany ao anatin'ny fomba fihinanana daholo zany ankafizo ny teny iravoravo ny teny hametrao ny fiainanao ny teny anovozo ery ny teny anovozo fahalalana tsara ho anao ny teny dia hitanao ho reketinao omponao ny teny dia hitanao ho feno andianao ety an-tany zany hoe manana fiainana mandrak'izay